Vavaka isika tonga taty aminay tokoa ianao dia nitonga nofo dia niara-nonona taminay ary nanehoanao ny voninahitra ao dia ny fitiavanao indrindra ny mpanota mba hanafaka azy dia mitenena araka ny fombanao araka ny fanahy masina mampiorona tsara ny finoanay fa fandalovana zao rehetra zao ka na inona ady atrehina dia ataonao mandresy amin'ny alalan'ny fitiavanao dia niherinao tsy to zay mandresy hatramin'ny fahafatesana izany ary dia oreny ny finoan'ny olonao fa tsy olopona izy na vahiny foana fa nataonao zanaka mandova ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay ary satria ho avy tokoa ianao dia manomana ny fonay ho avy tsy sanatry ny andringana fa ny voamaika koa aneo ny voninahitra ao amin'ny fampakaranao ny olonao eo aminao dia ho zanaka ny fitahinao mandrakizay ka na amin'izao fiainanao mandalo zao na amin'ny ho avy dia ho eo ianao Jesosy milaza sy manonona hoe fiadanana ho anareo olona ankasitrahana mbola mitenena araka ny fombanao ary hazony ny fonay mba hifantoko aminao ary andre sy hayandatsaka ampotokoa ny tenin'Andriamanitra mahavelona mandrakizay ao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo amen. Ny tenin'Andriamanitra zay mbola horaisitsika dia ao amin'ny boky Apokalipsy na fanambarana boky Apokalipsy 7:20 ka hatramin'ny 7 mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia nahare feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka zao ny apôstôly zany milaza eto sy tahaka ny fondroan'ny ranobe ary tahaka ny kopokorana mafy nanao hoe haleloia fa ny tompo Andriamanitsika dia nitsy to no mpanjaka aoka isika hifaly sy ho ravoravoka hanome voninahitra azy fa tonga ny fampakaram-badiny ny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina ary koa izy tamiko soraty sambatra zay nantsona amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry fa ho izy tamiko ireo dia teny marina Andriamanitra dia ny ankohoka teo amin'ny tonony ao mba hivavaka aminy ary ho izy tamiko tandremo aza manao izao fa mpanompona manao ihany aho sady namandreo rahalanao zay mitana ny filazana an Jesosy Andriamanitra ihany no ivavao fa ny filazana an Jesosy no fanahiny faminahina amen. Nandritra ity herinandro ity dia teny lehibe no fantomatsika zay atao hoe mamesy ny votoatiny sy ny antony ny soratra masina manontolo dia ny tenin'Andriamanitra dia hoe Kristy mpaminany lehibe no efa tonga eto amintsika ary amin'ity andro ity manokana dia hoe araka izany ambara Jesosy Kristy kanefa ao ambara amin'ny fahamarinana marina dia zay tena maizy azy satria Jesosy Kristy no tena faminanina mba hiorenina ny finoantsika amin'ny fahamarinana Andriamanitra zay tsy hiova na hiozongozonina mandrakizay ilaina indrindra hafatra tahaka zany ny andro enantsika zay raha malala fa andro sarotra andro mahatevy lazay ny tenin'Andriamanitra hoe andro mahory dia amin'izao andro zao nitadiava amin'ny maro tokoa atao hoe lalam-pamonjena fomba famonjena azy ary fototra zay azo antoka mba azony manorona tokoa ny fiainany ny fanapahan-keviny ny amin'ny hoaviny ny fiasany rehetra manoloana zany dia tsy magaga raha misy dia misy ary mitombo dia mitombo reo rivim-pampianarana avery avetsina avetetoerana avranovelana zay hitomana ny olona ho voasarika mba inono ny fahamarinana fampianarana zay omeny azy hoe ity ny fampianarana tena mavonjy ary mazana ny sasany amin'ireny dia milazany hoe zay rehetra rehefa nampianarana anareo dia tsy izy avokoa ilazanany hoe tena tsy izy sanatria sandoka mamitaka lainga ny fampianarana rehetra zay nomena tamin'ny alalan'ireo reny ny fiangonana ireo miaraka amin'izany dia tsy magaga koa nahitana olona milaza tena na mitony tena ho mpampita ny afatr'Andriamanitra reny lazaina hoe manao ny tenany ho mpaminany dia araka ny tenin'i Jesosy maro no avy amin'ny anarako izy ilaza hoe avia ty Kristy na ary Kristy na hoe izaho mihitsy ny tena Kristy fa zany no hitantsika amin'ny andro ankehitriny ka dia manorona zay ataony hoe fampianaram-pamonjena izy amin'ny alalan'ny ezaka samihafa zay ataony dia ny fanasitranany zany fahagagandro zany
dia fahazon-javatra zany fampitomboana harena zany na koa fitaizanany olona mihitsy anompo fiaremana zany hoe ho tiarena mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra zay omeny tompo atsika amin'ity andro ity dia manambara mazava fa ny fanambaranan'i Jesosy Kristy ary zay ihany no faminaniana ary tena faminaniana marina. Fa ny filazana an' Jesosy no fanahin'ny faminaniana. Teny tsy dia mahazatra antsika loatra zany teny zany azany matsara hoe hantinina na handalinana ny tenin'Andriamanitra. Ka ny lafin-kevin-dehibe voalohany moa dia ny hoe inona no lazaina hoe sehitra na contexte ty tenin'Andriamanitra eto ty, inona no votoatin-kafatra zay tian'ny tompo ampitaina antsika. Raha bangoina reo andiny soratra masina zay vakiana tamintsika dia zavatra roa lehibe no ambarana. Ny ray voalohany dia ny hoe ny fiderana ao an-danitra, fideranan'Andriamanitra fankalazana azy zay tena makotroka fa ao avokoa na ny olo masina rehetra, ao ny anjely masina rehetra zay mame voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana. Ny faharoa miaraka amin'izany dia ny fanambarana ny fankalazana ny fampakarany mbadin'ny zanak'ondry dia Jesosy Kristy zany amin'ny fahalemem-panahiny. Dia ho ny fanambarana eto sambatra hoy izay nantsona ho amin'ny fanasana fampakaram-badin'ny zanak'ondry eo amin'ny andininy fahasivy io. Ka milaza zany fa sambatra zay antsona zany hoe misy zany ny antsona fa misy kosa ny tsy antsona. Ny antsona eto dia zay rehetra nitandro ny filazana an' Jesosy dia zay nanao zany filazana an' Jesosy zany ho fototra hanorenany ny finoana sy ny fitoriny raha teo koa ny tenin'Andriamanitra ary ny fanaovana ny asan'Andriamanitra rehetra. Io dia toa ny Paoly apôstôly zay fantatsika loatra amin'ny tantarany rehefa navozan'Andriamanitra izy nanolo tena feno ho an'ny tompo dia ao nao izy zay tsy ny velonao izy fa Kristy ny velona atao anaty io ary Kristy no antony velomako Filipianina toko voalohany andiny faha 1 zany. Rehefa zany dia inona ny mety ifandraisan'ny zany hoe fanambarana lehibe momba ny fankalazana an'Andriamanitra ary indrindra ny hoe filazana an' Jesosy amin'ny resaka momba ny hoe faminaniana. Ny antony voalohany moa dia nomena antsika ny boky apokalipsina fanambarana mba azotsika toky ary fiorenana tsara eo amin'Andriamanitra fa na inona fahoriana miatra amin'izao tontolo zao misy zany mbola misy zany dia tsy miova ny fitiavan'Andriamanitra mitondra famonjena antsika. Dia nampahitana an' Jaona apôstôly mialoha ireo zavatra ho avy tsy niloza ihany naloza loatra fa ny famiraparatany voninahitr'Andriamanitra sy ny fandresen'ny mino raha natao hoe fahasambarany amin'ity fampakaram-bady masina ity. Arak'izay fampiorenana ny finoantsika ny fiandrandrana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry akarina ny mino zany amin'ny Tesaloniana. Ho avy Jesosy izy dia ovahana tovhevitra aminy sika zany hoe lay matsika antsika le natiora-tsika zany tsy voafatotry ny tany intsony fa ny any ambony andray ny fitona antsika ary mahery lavitra ny fitonany any ambony. Zany iny azy fiainantsika isan'andro teny. Misy fandriana hiakatra nefa tsapanao koa fa misy vesatra mampidina sy mampitambositra ny fiainanao. Fa tsarovy fa Jesosy kosa tsy voavy ny fasany fahafatesana. Dia nika aza ny fahavalo hoe maty izy tsia tamin'ny andro fahatelo dia nitsangana izy. Nialolarana antsika izy ary niakatra ny ambony ary amin'izay toerana misy ao izy any koa no izy anao. Fahasambarana lehibe zany. Dia mampiorona ary mampiorona tsara ny firaisantsika amin'i Jesosy zany. Fa zay azy dia antsika ho azy rehetra nanaiky fa izy no antony velomana. Dia ampiarina antsika tokoa eto amin'ity toeram-pitaizana hoe tobo-masina ity ty hoe fandraisana tsara sy fitambovana ny fototra mahatonga eo amin'ny fifazam-panahy rehefa misy mofo fanoratana fanakarozany reny dia misy ataony ery andoha ery fanoratra izy inona le teny hoe malaza eo dia hoe Jesosy irery ihany. Tsy misy mahay manao fanorenana hafa fa Jesosy irery ihany. Ity toerana ity dia vokatry ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny dia io natao hoe asa faminaniana na asa fanambarana zay nitanterahany tamin'ny alalan'ny mpanompony. Ka tsisy anovany fanorenana eto, tsy misy afaka ampiova koa ny fampianarana zay natao teto, tsisy ary tsy tokony misy amin'ny fangaro azy.
matoa isika mbola voromaro tahaka zao dia ny tompony andresy lahatra anao fa madio ny fampianarana zio menanao, mazava fampianarana zio menanao, ary azonao mitoky antoka ny amin'ny famonjena mandrakizay zay famomen'Andriamanitra raha teo sy ny nampanamparany. Rehefa zany tany mafy zay nomena anao, tany mafy zay nananao mba tsy hisaka ny sarotonona sarobidy ny fampianarana. Mahazo maimaimpona mantsy ny olona dia everina tsy dia olona an'izany. Mandray izy eto dia aveo izy ndray miaino an'ry, dia aveo izy makatsy, dia aveo izy mamaky an'ry, dia ataony bambaray. Farany tsy misy tsony Jesosy hitany eo. Fa Jesosy tsy bambaray fa manana ny maizy azy izy. Hazo mba tsy hisaka ny sarotononahitra ao. Satria nataon'Andriamanitra ianao mendrika no asaina amin'ny fanisakany, no asaina ny fampakarambadiny zanak'ondry. Raha fehizina zany, azony tsara tokoa zay nomena ary torio tsara koa izany, dia tsy anatsiny amin'ny andro fiavian'i Jesosy isika. Ho avy tokoa izy akatsika. Na amin'ny andro fiverenany, na amin'ny andro akany antsika, dia izay ny zava-dehibe mba tsy anatsiny manatren'Andriamanitra. Dia hoy Paoly tamin'ny Timoty rehefa zany, mazotoa manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho izy olona voazato rehetra. Dia mpiasa tsy mahazo henatra, tsy misy tsiny zany, mizara tsara, mamoaka tsara, mizotra mahitsy amin'ny teny famarinana dia ny ten'Andriamanitra zany, manao fampianarana salama, madio, tsy misy dilema. Momba ny faminaniana, na inona ny toa hoe teny faminaniana ty tompony na faminaniana. Raha tsorony izy dia tsy inona fa hoe fanambaran'Andriamanitra mivantana na Andriamanitra manambara ny heviny, ny fitsasana amin'ny fony. Niafina tamin'ny olona rehetra zany, fa no fahasoavan'Andriamanitra dia ambarany ampahafantarany zany. Ka ny fotom-piorena ny faminaniana dia tsy inona fa ny soratra masina. Ary miaraka amin'izany dia ny fitarian'ny fanahy masin'Andriamanitra zay ny ampanoratra ny soratra masina dia ny tenin'Andriamanitra, ary miaraka amin'izay koa dia ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mikasika an'ity faminaniana ity, zao zavatra hita, misy ny manorona ny fanambarana na ny toro-teny ataony zany eo amin'i Jesosy, ary mandeha araka ny fitarian'ny fanahy masina. Fa eo akaikin'izany kosa dia misy ny tsy manorona ao amin'i Jesosy. Enina dia toa mampianatra soratra masina azy, fa mandeha araka ny sainy ary manorona amin'ny fampianarana hafa izy. Asa tsy iny fampianarana io, filozofia ve io, etika maro samihafa ve io, resaka firainkevitra samihafa, idéologie ve zany, sa psychologie appliquée. Ankehitriny mantsy dia voizina ere, dia takany ataony sasany ireny, dia hoe tia omby ve anao amin'ny asanao dia zao sosososo zany angely araka ny voalazana soratra masina. Dia hoy zany mivavaka izany, tsy a ny fototra ny roenany ireny dia ny sain'olombelona fa makandiny soratra masina kely tanàna marinana azy. Samihafa zany, tsy mahita an' Jesosy ao fa hevitr'olombelona ny tanao ao. Ny teny dia reny ihany fa ny feon'Andriamanitra tsy reny. Raha te ho azo fiadanam-po ianao, raha te ho tondro saina ianao dia zao dia miaina tsara ianao dia atao hoe za dia tondry. Hitanao zany, tsisy resaka Jesosy zany, reny atao hoe autosuggestion. Ka ny tenin'Andriamanitra tsy aisoloana, fa reny ataon'ny Paoly hoe lay fampianarana malemy. Fampianarana malemy. Ohatrany tsara endrika izy ivelany. Fa rehefa raisinao iny tsy misy ino zavatra misy fisedrana iny fa mitotonao azy. Sarotra rehefa ny faminaniana na ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra tsy misy an' Jesosy. Na tonteny io na fampianarana soratra masina inona mikasika tenin'Andriamanitra ka tsy misy an' Jesosy, ary tsy asandratra Jesosy, tsy ahorony eo aminy zany tena fampianarana zany, tsy ambaramarina ny amin' Jesosy, ary tsy avela hiteny izy. Jesosy matomen'Andriamanitra dia izy no fototry ny zavatra rehetra. Voalohany fototry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izy, manao ny tenin'Andriamanitra, ity no zanako mananako izay sitrako izy no heno voatendron'ray izy ka izy ary no afaka anakalo azy. Izy no mpanambara an'Andriamanitra fa tsy nisy nahitan'Andriamanitra na oviana na ovoina fa ny zanakalahy tokana zany voasoratra amin'ny Jaona zay ao an-tratra ny ray ao am-pony ao anatiny izy no nanambara azy. Io dia tsara tehirizitsika ny raketina Jaona voalohany 7:20. Ndray masy dia hoe nenareo Jesosy nenay zao koa zay. Fa dia hoe samy malala an'Andriamanitra daholo, tsy a. Tsy miteny foana ny tenin'Andriamanitra izy no henoy. Miaraka amin'izany izy no, le izy no masy dia milaza hoe tsy misy hafa. Izy no tena izy ary izy irery any. Miaraka amin'izany Jesosy no mpanenanenana antsika amin'ny ray. Ao izy, zao amin'ny lalana sy fahamarinana ary fiainana
tsy misy makany amin'ray afa-tsy amin'ny alala hotendron'Andriamanitra zany zao ny efatra ambin'ny folo enina. Izy no mpampiavana antsika amin'Andriamanitra ray ny azo fijaliana zay namonono ny fandrafiana. Efesiana 4:21. Dia izy no misorona be zay manao fonana ho antsika. Araka ny teny Paoly hoe izy no manameloka ho izy Kristy Jesosy rehefa maty eny. Sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra ao amin'ny tanànankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Romana 3:4. Dia izy no misorona be tokoa zay mamindra fo sy mahatoky amin'ny Andriamanitra. Hoe rehefa manatona n'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy tsika dia ho laviny ve? Io nge no mahatonga an'i Jesosy ilaza. Zay rehetra manatona ao izy tsy mba ho lava io. Ina no mahatonga an'io satria ny ray ao aminy tiany zanany dia mitona azy ianao. Hita ny fahakampotianao, hita ny mahirery anao, hita ny adinao dia mitona anao izy. Dia mamindra fo dia mahatoky. Zany hoe tsy hamitaka anao izy zany. Arak'izay dia izy toy ny mpiandro lehibe ny fanasiny antsika. Zany mpiandro tsara ho izy. Mpiandro tsara manolotra ny ainy hamonjy. Tompo ange zany aiza nahitana tompo ianao ka nolotra ny aina. Sasany ary dia mampanompo fotsiny fantany fa raha hoe marary ianao nga izy ianao. Misy zany. Tantarinarivo dia be dehibe zany. Be dehibe koa mitady asa dia hoe rehefa tsy asa ianao dia any. Ary indrindra Jesosy no mpisolo vava antsika satria mpanontitsika. Ko raha misy manota ho ny ten'Andriamanitra dia manana solo vava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avitra no mifahotatsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao. Goavana be zany asany. Eo am-piantanan'i Jesosy zao rehetra zao ary indrindra ny fiainan'ny mpanota sy ny famonjena azy. Dia ahoana moa ny sarako aminy, ahoana ny tsy ananako azy, ahoana ny tsy heverako azy, ahoana ny tsy hanomezako toerana fototra amin' Jesosy ny fiainako vaoly indrindra sady manatra raha vavaka aho na hoe mahay soratra masina nefa ny tompontsiny. Jesosy arivo zay rianto koa mpamonjy zao tontolo zao. Tsy misy famonjena amin'ny ten'Andriamanitra amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra ny menany olona zay azontsika famonjena. Fantatritsika ohatry ny teny amin'ny asan'ny apôstôly 4:2. Miaraka amin'izany raha ny lafy ny finoana dia Jesosy ny tompo finoana sy mpanefa azy. Hoe mpanefa dia hoe izy no miantoka ny atanterahany. Ary tompo izy zany hoe manana fahefana ka zay rehetra lazay ny ten'Andriamanitra ka atao inotsika dia matoky fa misy miantoka izy. Fa tsy noho iza miezaka ino fa noho izy maminy teny ary miantoka ny fataterahany. Hebreo 4:20 zany. Miaraka amin'izany izy no inona ho tompo mahavonjy. Dia araka ny tenindreo natao samarify izay rehefa nitaon'ity rahavehivavy zay nifika tamin'ny tompo. Resy lavitra izy reo rehefa nijanona atao amin' Jesosy. Tsy noho ny filazanao ihany no inonay an' Jesosy ho izy fa ny tenanay no mandre ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Zany ohatr'izany zany. Sambatra satria tsy rehetra ndiny mahalala e. Ary amin'ny andro ankehitriny dia zany. Tsika tsy mahafantatra ary satria tsy mahita. Fa Jesosy dia etontsika dia miara-monina. Rehefa nankalaza Krismasy tsika tsy vetoveto izy dia niakatra tamin'ny tsia fa mitoetra izy. Fitsika ny tsy mahita. Fa misy kosa nataony mahita satria mitady azy. Zay mitady no mahita zava-tsara zay mitady no mahita ary ataony mahita. Ary zavatra lehibe amin'izany. Rehefa zay Jesosy no miantoka ny fitoriana ny ten'Andriamanitra rehetra. Aonao izy tamin'ny mpianatra. Mandehana amin'izao tontolo zao atao mpianatra ny firenena rehetra ary indro momba anareo mandrakariva ambara-patongan'ny fahataperan'izao tontolo zao. Tsy hoe fiarovana anareo tratran'ny ratsy ihany eo matotoko 5:20 fa midikany dia hoe momba ny teny zay torinareo. Dikan'izany dia hoe miandany ary manindry ny teny mba hanana fahefana izy zany hoe ho tanteraka tokoa ho teny marina izany. Arak'izay fanorena natokana Jesosy ka sarotra ny misaraka aminy. Mpanimpon'Andriamanitra teto mandray moa dia nanana fomba fiteny hoe tsy haiko izy manao asan'Andriamanitra tsy miaraka amin'ny Jesosy. Inga tokoa ny antony satria Jesosy no fanorenana. Dia araka ny ten'Andriamanitra hoe zay rehetra ataonareo izy dia ataovy amin'ny anarany Jesosy. Zay voninahitran'Andriamanitra ray. Dia tahaka an'izany asa-pamantarany zay hitantsika rehintsika ary mbola rehintsika eto raha sitrapon'Andriamanitra. Zao ny famantarana anaraka an'izay mino hamoaka dia amin'ny anarany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka amin'izany Jesosy no tondroina
sy ambara. Rehefa fototra izy dia tondroy sy ambara. Dia tonga ny Jona-mpanao batisina no hoe indro ny zanak'Andriamanitra ho izy izay manasitra ny fahotana zao tontolo zao. Ny Jona voalohany to pasivy amby roapolo zany araka ny tenin'ny Jaon'apôstôly zay jovavolombelona no hoe ny amin'ny teny fiainana zay hitanay sy efa renay no ambaranay aminareo mba azonareo firaisana aminay koa ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zany ny zavatra lehibe zany. Jona voalohany zany toko voalohany andininy fahatelo. Ary ny farany eto rahalantsika hoe Jesosy ny fanorenana, Jesosy ny tondroina, ny farany ambara eto ny amin'ity hoe fanaovana ny asan'Andriamanitra dia aoka ho Jesosy tenany raha voazaina no hanambara vantana ny tenin'Andriamanitra ilaza tokoa izy izay tena vokatry ny foniny aza sakanana na vonoina na ampanginina ny feon'Andriamanitra ilay mpiandry tsara tsy ho reny ny ondrony ampahafantaro ny vantana ny fitiavan'i Jesosy ny ondrony la zao ny toky izay omeny azy ho fampahiavesana azy ho an'izay reraka dia ao Jesosy mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no hanome anareo fitsara miasa fatratra mitady fitsara mitsatsaky fiadanana fatonitsaina sy ny sisa tsy mahita dia ao ny tonkira mitety zao tontolo zao mitady zavatsoka nefa tsy hita izay nahafapo izy fa ny Jesosy io sa teny azo antoko izao izy no hanome anareo fitsaranao matetiky faraiky ny roapolo ny favarany roapolo dia miaraka amin'izany izaho manolotra neky tokoa amin'ny ondry ka ny ondriko dia miaino ny feko izaho malala azo izy ary izy manaraka ary zaho mame azy fiainana mandrak'izay ka tsy ho vely izy mandrak'izay ary tsisy andrombaka azy amin'ny tanako feo tsy atakalo tsy manam-paro afo ty feo ray ty ny maty azy areo feo io dia ho velona izy satria feno tody feo feno fahasoavana feo feno fitiavana feo tsy mba mandainga feo feno hery dia mahatanteraka zay lazainy mandreny feon'Andriamanitra dia ho velombelona afina tokoa iala amin'ny fahafatesana fiainana mandrakizay ahoana ny manakalozana io feo arenako hoavana zay tsy manam-paharoy tokoa raha vezina Jesosy dia natao fankalazana fanambarana ny vonin'Andriamanitra ny fo famonjenatsika amin'ny alalan'ny teny faminaniana zay ambarana mazava ary anambarana azy ary avela azy amelana azy anambara izany araka izany ny atao hoe asa faminaniana dia asan'andrika manitra ary asan'Andriamanitra ireriany amin'ny alalan'ny fanahy ny masina zany dia ny fanambaran'Andriamanitra ny teny noisika ka ny fanambarana dia midika hoe fampahafantarana zay tsy fantatra hatrizay asa ny fanahy zany lazay ny Paola ny Korinthiana voalohany faharoa hoe zay mbola tsy tonga tao am-potsika ho izy na nieritreretintsika fanamboarin'Andriamanitra ka ny fanahin'Andriamanitra no manana tanteraka azy fa ny fanahy ny manambara satria ny fanahy no fahamarinana ijaona zany voalohany zany toko fadimandiny faheniny dia endrika roa no iseho zany hoe asan'ny faminaniny zany na asan'ny fanahy masina maminany sy asany voalohany dia ny fampahafantarana ny hevitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia ny soratra masina zany ny soratra masina ny mampahendro amin'ny famonjena hoy Paoly amin'ny finoana zay amin'ny Kristy Jesosy Timoty faharoa toko fahatelo ndeny fa dia memeny fo ratsy amin'ny alalan'ny soratra masina tsy misy afaka halala ny hevitra ny soratra masina tsy misy faharesena lahatra handraisiny ny tenin'Andriamanitra ary tsy isy ny famonjena rehefa zany ka dia avy amin'ny fanambarana ny fanahy zay no nahazona ny tenin'Andriamanitra na soratra masina natongan'ny Paoly anindro mafy amin'ny Timoty hoe zay fanampianarina anao zay fanomenanao azony tsara izy fa no izy zay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fandraisin-dahatra ho fanitsindry zay diso ary maro izany ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka tsy anatsiny ary tsy diso hevitra zany ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra dia zay araka ny sitrapon'Andriamanitra sy nataony mbolaniny mahafinaritra ve manao ny asan'Andriamanitra tsara indrindra tsy mba misy fahatiantoka io na nity mahazo tompony ianao na amin'ny re mahazo tompony ianao mahafinaritra ve manaraka sy manao ny sitrapon'Andriamanitra
dia vory ka zany nge nataony amin'ny fotsika io sitrapokony ty mety izy ho resy lahatra satria ny sitrapon'Andriamanitra le zany Paoly hoe izay tsara ankasitrahana sady maro ka inona ny tsara noho izany ny mahasambatra mihoatra noho izany tsara indrindra zany dia andramo e ampio a Jesosy mbanaiky ny sitraponao tena mifonao ny foko maditra ny foko tsy afaka manaiky dia amboary mba halalanao ary reseho lahatra fa moa sitraponao zay ny zava-dehibe zay le fahavelomako Jesosy nge dia nilaza ny hanitra ozy izy dia manao ny sitrapondro zay naniraka azy mavita ny asany tsy ho foana io tsy ho foana io ny soratra masina zay mampahendy tokoa amin'ny famonjena amin'ny finoana zavatra lehibe zany ary ny faharoa miaraka amin'ny hoe fampahafantarana ny hevitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny miasa ny fanahy masina zany dia tsy inona fa ny fampahafantarana ny tena fototra ary fampahafantarana mivantana an Jesosy zany tsy misaraky zany ny tenin'Andriamanitra ny fanambarana sy ny fitoriana azy sy ny fanambarana ny Jesosy dia ny fampahafantarana an Jesosy zany na ny fanehoana an Jesosy zany dia araka ny fanambarana nataon'ny tompo hoe fa ny fanambaran'Andriamanitra ho izy dia ny nanambarany ny zanany so misy laza hoe ina tena famonan'iny io izy Jaona voalohany toko 5:5 zany mifanantitra ny apokalipsy io dia hoana moa iny tompo fe izay tamin'ny mpianatra aneraka ny mpananatra ho izy andefa mpananatra zay ho aminareo ary izy raiko avy amin'ny ray zany fa raha tonga ny mpananatra zay raiko aminareo avy amin'ny ray dia ny fanahy ny famarinana zay voaka avy amin'ny ray izy no ho vavolombelona hanambara ahy ka ny dikany hanambara eto dia ny hoe ny ampahafantatra an Jesosy haneo ny voninahiny sy maizy azy eo le tena herin'le aza-tsy mampiasa teny baiko atao hoe révélation zay takona aseho izy amin'ny alalan'ny fanahy masina haneo an Jesosy sy ampaharala azy sy momba zany hoe ny toetrany zany ny fomban Jesosy zany ny fanjakan Jesosy zany ny fitiavany mamonjy indrindrindra manony zany dia misy tokoa ny safidy ny olona hanana fietsika araka zay safidianana azy aona ny amin'ireo fietsika manoloana an Jesosy misy ireo manaiky azy dia mino tokoa dia araka ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny apokalipsy io ary sambatra ianao izy zay tahiry ny teny faminanina na araka ny teniny zay menany marify zay hoe sambatra ianao zay mino izy fa ho tanterana aminao zay teny nampilazain'ny tompo taminao dia ny amin'ny hoe ny atongavan'i Jesosy zany tamin'ny lalan'ny anjely Gabriela dia nomenany zay mino ny ahalala tokoa an Jesosy dia tahaka ny Petera tamin'ny fotoan'andro moa nanontany Jesosy ataony olona ho iza moa dia hoe ianao ny Jeremia ianao ny Elia anankiray ampaminany zany hoe tsy izy daholo zany fa ianareo kosa manao ambo izy amin'ny tompo na maro Simona Petera nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona Matteo 2:7 zany 7:7 dia namaly Jesosy ka nanao tamin'ny Petera hoe sambatra ianao ry Simona Petera fa tsy nofo amandra no naneho anao izany eto hoe naneho le hoe nanambary zany nampafantatra zany fa ny raiko zay any an-danitra izy amin'ny 7:10 dia tamin'ny alalan'ny fanahy masina zany dia tahaka an'izay koa le vehivavy tao Samaria fandresan'i Jesosy zao ny filazany hoe raha vehivavy tamin'ny tompo fantatro fa avy le misy io izy le atao hoe Kristy fa rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra dia anao Jesosy taminy izaho zay miresaka aminao noho izy nefa vehivavy mpanohy ary io nazain'i Jesosy hoe ny mpivaroteny reny mpamory hetra ahivitry ny fiarahamon'ny Jiosy mpivarotra tena sy mpamory hetra satria nangetahetany tompo izy dia nataony nahita sy nahalala azy efa mialohanareo izy any amin'ny fanjakany lanitra izy tandreny moaraka zany tsy anda fa misy tokoa reo mandany Jesosy dia ao reo fariseo sy mpanorad-dalàna dia nareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fiainana mandrakizay izy reny manambaraka nefa tsy mety manatona ianareo hanananareo fiainana ino dikan'izany mandahanareo tsy mety mandray anareo tsy mety miavana n'Andriamanitra ny lalako nareo ary tsy vitan'izany fa tena matohitra ary miteny ratsy rehefa avy nanasitrana ty lehilahy jamba ny tompo zavatra sarotra ny tenenindro zao matory izy tanteraka zany fahagagany zany dia izy no nanasitrana azy dia satria Belzeboba zavatra sarotra zany lohany demini jamba sady mono io lehilahy eo matitoko 2:20 zany 2:20 eo raha teo ary fototsy zany natao hoe fanany fanoherana
an Jesosy tsy ho Kristy zany hoe tsy ho Mesin'Andriamanitra io le atao hoe antikristy mpanohitra any Kristy ka zavatra roa no laviny voalohany mazava roatra dia ny Mandriamanitra any Jesosy dia lazay izy fa hoe mpaminiany izy nanao zavatra mahagaga izy fa tsy Andriamanitra dia nanjeny mafy rehefa manambara sy naneho an Jesosy ny tompony zany dia hoy Jesosy niteniko nge ka tsy afa an'ireo zay ato amiko raha naza moa Jesosy tamin'ny lehilahy paralitika fe zay anaka matroky voavelany elikao manao blasphème ty olony ty izy laza ny tena Andriamanitra fizy anao afaka mampieleliko afa tsy Andriamanitra any ka tsy anao an'io Jesosy raha tsy Andriamanitra izy Andriamanitra zanaka ary ndray tao amiko ka laviny zany zany mandrakariva no asan'ny devoly dia natonga tsy finotsika am Jesosy ampisy elanelana amitsika ny am Jesosy dia eo tsika milofoka eo tsika dia marariovana eo tsika hoe ahoana ihany ny amiko tompo farany sasany dia Jesosy ndray mety efa izy ny tsy mila dia manao teny Yesu tony makafana tahaka nataon'ireo sasany fa zanak'Andriamanitra ianao izy dia zay ny tenanao midina avy amin'ny azo fijaliana izy daholo nge zany manaovana tsinitsinany Jesosy laviny zany Mandriamanitra azy eo akaikin'izay koa dia lavina ny hoe Kristy teny tonga nofo naka ny endriky ny maolona antsika ary fampitandremana nataon'ny tenin'Andriamanitra ny apôstôly maro ny mpamitaka efa lasany amin'izao tontolo zao izy dia ireny tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy izy no mpamitaka sy antikristy dia masy hoe raha Andriamanitra izy dia ao nary izy miseho nofo Andriamanitra izy novetsyainy zavatra rehetra ary indrindra niseho nofo izy mba azony midina izy amintsika izao mahafantarantsika ny amin'ny hoe tena fanahin'Andriamanitra izay le hoe zaho toetra ny fanahy ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy zany no avy amin'Andriamanitra ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an Jesosy izy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra fanahiny devoly zany io ny fanahin'ny antikristy zay efa renareo fa ho avy sady efa tonga eo amin'izao tontolo zao sady izy raha aminareo sasany zay afaka mijery internet na mahita an'ireny karazana hoe film vidéo maro samihafa dia tsy vitsy ny film mamoa faty zay tena manala tafy manala baraka an Jesosy ary ny tena mpanao an'io dia ny jiosy lay devoly ny antikristy nanoerana an Jesosy fa izay araky ny ten'Andriamanitra hoe tonga tany amin'ny azo izy fa ny azo nandaza mbola io amin'ny mandraka ankehitriny dia mody ampiasapiasaina ny endrika santifika maro samihafa zay mba tsy nonao an Jesosy sy tsy andraisanao ny famonjen'Andriamanitra rehefa nandray dia azony tsara ary rehefa nazona tsara dia mitory tsara ka misy safidy apetraky ny tompo amitsika satria hoe efa nahazo maimaim-poana nareo dia manomeza maimaim-poana ny apetraky ny tompo amitsika eo atytsika dia nitory kanefa eo zany na safidy arak' zany dia niteny araky ny fanahy araka an'Andriamanitra ray zay sa niteny araky ny saiko sy ny hevitry maha-olombelona fotsiny ihany zao ny fehony ho an'izay te andesy ianao araky ny sitrapon'Andriamanitra zany mitoro marina fampianarana tsy misy tsilema dia ho Jesosy ianareo koa dia vavolombelona anambarahy satria te ho amiko ianareo hatramin'ny voalohany olona tafian'Andriamanitra hery izy reo le teny hoe janonao Jerosalema ianareo azo hery ianareo amin'ny latsan'ny fanahy masina ary ho vavolombeloko ianareo dia toko sy teny fikasana nomeny tompo azy aza manazy zay olazainareo izy fa ny fanahany ray zay ao aminareo no ampitenanareo fa ino rehefa nataoko ambavanao no teniko ary ao amin'ny aliko ny tanako nanaronako anao any amin'ny isa iaraky amin'ny 50 zany eny fa nataoko ambavanao no teniko ny tompo tamin'ny Jeremia ary ino raha manindry anao zao mandrano izao anampahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana androdana andrava andringana ary rehefa aveo dia hoe amboly sy anorona zay tsy avy amin'Andriamanitra rehetra dia ny tsy finoana sy ny asa ratsy ny maizina rehetra tsy maintsy arodina ary zany zao ataontsika eto zao ny fanapahan'ny devoly sy ny asany maizina tsy maintsy arodana izany ray ny lainga sy ny tsy finoana mba azoko tena mandray ny finoana famonjena sy ny onano zany dia omena anao zay miazona marina an Jesosy ny fanahy masina io tsy mihina an'izay tsy manana an Jesosy zay ho fantatra ary io mahagaga misy olona anazy hoe dia manana ny fanahy jerena ny zavatra ataony tsisy resaka famezana voninahitra afa-tsy ny tenany ihany zany hoe dia fanahy masina dia anao an'izany tsy manao an'izany sanatria henona ny fampianarana ataony vilavila mandehany amintsy izy ary tena manao hitrany filazany tsara an Jesosy izy avokoa zany tsy fanahy masina zany ny tompo manana ny azy ary zay azy no omeny ny fanahy satria ny fanahy dia sarobidy indrindra ary arovan'Andriamanitra ny fahasarom-piavina ary tsy inona ny fanahy masina fa ny tompo ka rehefa omena ho anao ny fanahy masina dia ny tompo ao aminao ary momba ny teny zay torinao
ao misy tsy verina aminy foana ny teny izy raha tsy efa matanteraka izay sitrako izy ary ambinina amin'izay ampandehanako azy fantsony famonjena fantsony fitahina eno n'izay fotoana zay ary fantsona mitondra rano madio masina indrindra mamelona de tahaka an'le on'ny ranomaina amin'izy kely atao fafilo ambe efapolo zay rehetra lalovany dia sitraniny zay rava amboariny zay maty velominy zay reraka tanjahiny rano azo antoko satria le masina Andriamanitra miteny amin'ny lalana satria velona miteny izy zany tentina namarina tokoarakymosy loatra hoe zay mamafy ho an'ny fanahy de hijinja fiainana mandrakizay efa amin'ny fanahy ka ho anao zay mitory zany kanefa koa ho an'izay hitorianao fa zay anananao io ny zarainao raha tena misy an' Jesosy velona ao aminao de io zaraina ho mofonaina ho an'ny namanao ho hoe sy tanjaka zay ampahery ny finono zay ampitraka azy indray ary fanahy zay mahay manavao ny fiainany mba hanana taona vaovao de nataona gasitra'Andriamanitra izy mizara teny fiainana mizara ny fiainan'Andriamanitra mba hahavelona ny hafa koa am'izany dia misy didy roa apetraky ny tompo raha mitory ianareo de ahoana misy ny soratra masina aoka ny teninareo amin'ny fahasoavana ny mandrakariva ny fiteninareo ho mamisiry hoy Paoly ho an'ny Kolosianina io mba ho fantatra reo zay tokony ho avalinareo n'olona rehetra de ny azo izy de hoe aoka ho femihosatry ny fahasoavan'Andriamanitra ny teninareo aza miteniteny foana ambelony lerako tsy teniteny foana Jesosy ary ho teny aina mahavelona ny namako fa tsy sanaky andratra nanafotoana azy de miaraka amin'izany aza tsatsoina ny tenin'Andriamanitra velona sy mahery aza fangaro ny fiasan'ny fanahy masin'Andriamanitra zay manambara zay tena hevitr'Andriamanitra ary izy ny tena mahizany de aza maka ny anjara ny fanahy masina aza mangalatra zany sanatria amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra sy ny famoahany heviny fa ny famoahana ny hevitra ny soratra masina hoy Petera de tsy efa misainany olona fotsiny irery fa ny fanahy masina manao an'io Petera faharoa zany ondoko voalohany andininy fa raiky miroapolo sy roapolo mazava tsara no anambarana ny amin'izany teny feny fahasoavana izany dia Jesosy motorivo mba azon'ny olona tokoa ny finoana azy ho fiainana mandrakizay fa zay mino ny zanaka no manana ny fiainana de hoy ny teny Paoly mandeha izany nini tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo izy Korintianina afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana azo akory raha tonga tany aminareo de tsy tonga tamin'ny teny sy fahindraina marevaka mahay miteny ray mandahatra sisy men'Andriamanitra tsy kabary atao fa afatry ny ain'Andriamanitra afatry ny fon'Andriamanitra zay atosany aminao mba amonto ny fonao feno fahotana sy reraka ndraisanao ny tena hoe fahaveloman'Andriamanitra dia ny fanahin'Andriamanitra tsy fanahy resy tsy fanahy reraka tsy fanahy iosa fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahomam-po eny hoy Paoly tsy tonga tamin'ny teny fahindraina marevaka raha nitory ny zava-miafy amin'Andriamanitra fa ny teny sy ny torotelika io de aona izy tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahindrain'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra irery ihany de nijoro izy fa tsy menatra filazany tsara hoy izy razantsarany Jesosy Kristy fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany arefo zany izay no izy de mitory an'i Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty fehizitsika zao zay fampianarana fampiorenana antsika hazony ary hazony tsara Jesosy sy ny teniny ny andro ankehitriny andro fiamorana mantsy noho ny tsy fakandoava-dalàna sy noho ny tsy fanajana zay masina fa ino kosa dia avao ny tenanao ho any zay manaja ny tompo sy manompo azy de hoanao izy ny ray ho izy ankalaza zay manompo azy dia atao no mpandova azy izy areto de indrindra amin'ny alalan'ny anasana misy azy fanasana ho amin'ny fampakarany mbadiny zanak'ondry satria efa natao fofobadiny izy zany isika zay mino ho amin'ny fiainana mandrakizay de hoy Jesosy mamezany rehetra zany avia ianareo izy zay nitahiny raiko mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao vava Kristy fanjakana be voninahitra fanjakan'ny fiainana mandrakizay fanjakan'ny fiadanana azo antoka indrindra fanjakan'ny fitiavanao Andriamanitra izany no fanjakan'Andriamanitra tsy azo ampiororona ary tsy azo voovana ho tsy hay ovana na atakalo na inona de ny fanjakanao Jesosy eo amin'ny olonao ary amton'ny olonao
manterao araka ny tena hoe na aiza ny angonandronatelo amin'ny anarako dia ao afovoany aho eto aminay aririnay mba ho ato aminay mandraka ariva ianao na amin'ny fotoana ino na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana mora na amin'ny fotoana sarotra mitiavinay amin'ny zavatra rehetra ny fanorinay amin'ny fitiasanay dia mijoroa etaponay ho tompo nefa koa mpanompo mitondra famonjena ho an'ny mpanota dia fiainana amin'ny mandrakizay misaotranao manasanay amin'ny fanasanao zay nadiovanao anay tokoa afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra no ny herina famelan-keloka ao Jesosy ary anomezanao ny fanahy masina mba hanavao ny fiainana efa tonta ny onta mba olona vaovao dia aminao Kristy ho lasa ny zavatra taloha ary ny vaovao dia ny andro ny fitiavan'Andriamanitra izay tsy mahafoy na mahasaraka anay zay rehetra natao teto indrindra ny teninao dia ho voninahitra irery ao amin'ny anaran'i Jesosy.